Nandidina ny tamin'ny 12 atoandro ny gadona teny amin'ny fitsarana anosy ny fiara tsy mataho-dalana Zandary. Nitondra ireo telo mianadaina Vandoza sy nikotrika iny vololona tety Sembotra Rabahiny sy ireo olona hafa voasambotra. Avy hatrany dia nitsofoka tany amin'ny parquet moa izy enina mianaka voasambotra. Tiany an-toerana nanaraka akaiky ny raharaha ny komanda Rawil John Tojo. Ny fakingana sy ny fiara-miasa teo amin'ny olon-tsotra ho izy no nahafahana nazahoana izao vokatra izao. Efa eo am-pelantanan'ny fitsarana ny raharaha ny tompon'andraikitry ny Zandary ity ka miandry izay valo ny voaka sisa. Ny fiara-miasa izay matotra tamin'ny manodidina rehetrarehetra fitohizan'ny fikarohana izay natao hoe professionnel kokoa zany le fomba fiasa nazahoana ny anarana sy ny adresy izay misy ny nasolo moa zany le mpanampy. Dia zava-misy amin'izao enina ny olona tolotra fitsarana izay ahina ho izay fa ny fitsarana moa zany ny ahitana azy rehefa avy eo. Nanentana ny vahoaka tsy ankanavaka moa ny komanda Rawil John Tojo mba ampandre azy ireo raha ary ihany koa iantso ny laharana maitso 119 raha toa ka misy ny tranga mampiayay, indrindra fa efa mipetraka amin'izao ny paikady vaovao dia ny fanakekezana ny vahoaka. Dia antsona ny 119 fa tonga malaka zay satria amin'izao fotoana zao zay efa fantatsika ihany averiko fa fantatsika ihany fa misy ny organisation vaovao eto anivon'ny groupement Nalamanga efa miparitaka ny élément rehetrarehetra dia efa misy zany ny olona miantso ny élément efa sur terrain tonga dia manantona an'ilay toerana zay antsona dia eritreretina fa fotoana fokely dia tonga ny élément. Zandary maro no nanaraka ireo olona hena ny ala teny amin'ny tobin'izy ireo ka hatretsy anosy ho fiarovana ny ainy sy ho fisorohana ny mety fitsaram-bahoaka. Ny olona tetsy andany dia voromaro ary ny akamoan'izy ireo dia liana ahita fotsiny ny endrika ireo Vandoza. Samy naneho ny heviny moa ny olona teny an-toerana ary ny laza izay mba atao am-pony teo anatrihan'ny abibiana vitan'ireto zaza tsy ampitoana ireto. Nanamafy kosa ny teo anivon'ny zandarmarim-pirenena fa vokatry ny fikaroham-baovao nataon'izy ireo sy ny fiara-miasa teo amin'izy ireo sy ny olona tsara sitrapo no nahafana ny sambotra an'ilay mpiasa vavy sy ireo olona hafa tamin'ity raharaha ity.